Foto-drafitrasa maromaro kosa no notokana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary androany tao amin'ny distrika Navaradrano. Anisan'izany ny Préau sy ny Bendrano ary toerana fidiovana ao amin'ny CEG Ambohimangakely. Fararany pitokana foto-drafitrasa ilaina amin'ny fampianarana no natrehan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary androany sy tao amin'ny distrika Navaradrano. Tao amin'ny commune Ambohimangakely sy dia nahazo Préau na toerana fialokalofana ny mpianatra, teo koa nisy ny Bendrano ary ny toerana fidiovana ho an'ny mpianatra. Vinahitany ireto foto-drafitrasa ireto ny fiangonana iray manana ny foibeny any Amerika. Nambaran'ny ministra Paul Rabary fa miroso makany amin'ny fanaraha-penitra ny sekolim-panjakana ankehitriny iverina amin'ny lazany taloha ka tsy omaina amin'ta amin'ny sekoly tsy miankina intsony. Ho an'ny député Benjamin Andriamintantsoa kosa indray dia nasongadiny fa zava-dehibe ny fiaramientana. Toerana ivila Préau ary indrindra toerana idiovana sy voany ary eo ihany koa ny fanampiana amin'ny fitantanana ny asa izay atao eto anisan'izany ny fanomezana an'ireny solosaina ireny. Maritry ny fandraisantsika ny andraikitra zany ary lalana lehibe makany amin'ilay fampandrosoana ny atraika dia vahoaka. Ka raha mahita an'ireto ankizy be dia be eto amin'ny lycée sy ny CEG dia mandeha ny fanampianana izay ahafahantsika ohatra amin'izao fahatana izao. Ao anatin'izay fiarametan'izay dia nanolotra solosaina iray ho an'ity CEG ity ny député Andriamintantsoa. Ankoatra ny fitokanana dia namboly azo teo an-tokotanin'ny tsekoly ny ministra sy ny manam-pahefana maro niaraka taminy. Raha tsy ilaza fa tsy ny lehibe ny fatrana Lamanga, ny télé général ny ministeran'ny fanabeazana, ny député Andriambolay Nadjery. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ho hatrany ihany koa anaraka ireo fandaharany vokarin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity ary asaina manokana ianao hamonjy ny kabaret karakaraina izay ikarakarana sy anaovana entina anampiana any mpanao gazety Andry Ratovo etsy amin'ny Stras tsy adana. Assurance AVA tsinjorodinizao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro.